tsy faly tsy epanoui tsy mety mahazo aina amin'ny zavatra ataonao fantary le anjara voatendro anao ary mifandarana faly miarabanao tonga sondray eto mifandarana ny atanorano joana zanakoto miaraka aminao fantary ny anjara voatendry ho anao matetika tsika tanora ny fiainatsika dia nytoy amin'ny fiainatsika dia le nitenen'ny dada sy neny hoe manaovana izao akia dokotera mahatafavoaka manaovana izao ingénieur zao tena tsara be manaovana izao le na ozy izy le namana hoe zaky tafavoaka nanao call center tonga dia nahangombola PDP dia avy eo igny koa fananao ny manao vente en ligne aky tonga dia mora kely avetivety kely sady ao an-trano ihany tonga dia vita dia mahazo vola nefa nenao tsy ohatran'izay akoriny tsy ohatran'izay akoriny mampahazo aina anao tsy mahazo aina ianao raha ohatra ka iresaka amin'olona foana anao direct dia avy eo ianao nefa mila zavatra vaovao ohatra mila zavatra mampiepanohira anao fa ozy izy ny ten'Andriamanitra amintsika hoe fa izao manana ny hevitra heverako anareo ozy izy dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza ny mahafantatra ny destiné anao na ihany koa ny anjara voatendro anao zany dia Jesosy ihany tsy za tsy olona tsy olona milaza mahay an'izao tsy olona milaza fa za mahay mahita anao avy sotran'izao ty ny tena lalana mety aminao tsy dada sy neny tsy tonton tontine fa Jesosy rery ihany ohatra ianao zany ka mbola iodikodina andeha arisary anao le niteneny ihany na anao le nilazainy ihany anao le an'izao anao le niteneny neny anao le niteneny dada hoe anao ingénieur andeha anao informatique andeha anao mathématique tsisy ratsy zany fa zay ve le anjara voatendro anao zay ve le zavatra nomanin'Andriamanitra ho anao zay ve le zavatra napetraka Andriamanitra tao anatinao satria ianao rehefa niforon'Andriamanitra sika rehetra rehefa niforon'Andriamanitra dia efa nisy talenta napetrany tao dia efa nitraseny tsara hoe ty ny lalana andehananao ty mampahomby anao ty tsy maintsy mampatafavoaka anao dia rehefa ohatran'izay dia lasa tanteraka aminao le teniny le hevitra hitondra fiadanana fa rehefa tsy le tenin'Andriamanitra ny tanteraka aminao dia le loza kosa no iainanao loza kosa aloha zany hoe za tena tsy mahay matematika mihitsy nefa niditra faculté ana matematika dia avy eo dia tsy tafavoaka mihitsy nefa za ohatra lettre ny tena haiko dia avy eo ohatra ny hoe za ny tena bady sy tsy mahay ninona fa nefa za diso tsy nafantatra an'le anjara voatendro ana dia ohatran'izay koa ohatra hoe misy natao hoe hivarotra mihitsy ohatra satria hainy le mifanerasera hainy le miteny hoe hainy le mandretsy lahatra olona satria efa zay nataon'Andriamanitra tao aminazy fa ohatra ianao hoe tsy za mihitsy nataon'Andriamanitra tao aminao fa zavatra hafa tsy haiko hoe inona nataon'Andriamanitra tao aminao dia lasa tsy hoe mpanohy mihitsy ianao na dia hoe mandeha ary ohatra ny vente en ligne mandeha raha ohatra ny resaka inona ohatra zao mandeha amin'izao resaka call center mandeha ohatra zao ny resaka ohatra hoe mandeha manao import export ohatra izany fa misy zavatra zany tsy natao anao fa natao any hafa zavatra nampahomby ny hafa tsy voatery hampahomby anao ary ny zavatra hampahomby anao ihany koa tsy voatery hampahomby ny hafa fa tsy maintsy nisy zavatra tsara nomanin'Andriamanitra ho anao dia ny ahafantaranao an'izay nefany dia ny fikatsahanao fanjakan'Andriamanitra aloha mila miaraka amin'ny Jesosy aloha ianao tsy mifantatra ny zavatra nomanin' Jesosy ho anao mihitsy ianao raha tsy mifanerasera aminy aloha raha tsy manana fifandraisana lalina aminy aloha raha tsy manana confiance aminao aloha izy satria le zavatra nomaninao anao ngely zavatra tsara be zavatra tsy handiso fanantenananao mihitsy ohatra ny hoe za zao dia ny zavatra nataoko teny niodikodina teny resaka finance comptabilité fa avy eo rehefa niona tamin'i Jesosy zay vao nafantatra hoe akaty zany mihitsy le izy fa resaka communication satria le zavatra teo aloha nataoko dia zavatra notenenin'olona tamina rehefa le nomanin' Jesosy ho anahy no nidirako dia lasa epanohi lasa mahazo aina lasa tiako le ataoko dia ohatran'izay koa ianao asoro mihitsy aloha zany zay zavatra rehetra tsy mety zay zavatra mety nitenenin'olona dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra asoro zay zavatra tsy mampahazo aina an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia avy eo ianao tafiditra ao anatin'le anjara voatendro anao dia tsy ho diso anjara amin'le anjara voatendro anao any ianao rehefa miaraka amin'i Jesosy Zay fandarantsika androany mankasitraka anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Mino fa nisy zavatra voray anao.
fantaro le anjara voatindro anao.